Fiarovana ny faritra mena no nataony Gendarmerie-pirenena manazava ny zava-niseho iny tany Mananjary indry ny alina moa zany no tena nafana ny raharaha tao amin'izay tanàna ny Mananjary izay eo anatrehan'ireo ainana fohy sy ny nahafaty ihany koa zany ny quartier mobile any an-toerana nanambarany Gendarmerie-pirenena fa tsy avy amin'izy ireo no nahatonga izay tranga izay. Ny zavatra tiana mena fanazavana eto zany dia mikasika ny raharaha any Mananjary. Be dia be ny resaka mandeha amin'ny gazety, amin'ny radio, amin'ny télé. Io moa zany dia version any iny. Fa izay eto amin'ny gendarmerie kosa zany dia mba hanome ny version anay araka ny zavatra tatitra tonga aty aminay. Dia tena mifanohitra amin'ny zavatra henontsika amin'ny gazety, amin'ny Hainao Manjery mihitsy zany sy amin'ny gazety ilay zavatra misy. Ohatran'izao zany le fe tamin'io raharaha quartier mobile io. Le quartier mobile io zany dia nanao contrôle olona anakoho izay nampiaya, lehilahy anakoho mampiaya amin'ny tany Mangazo. Satria efa malaza zany le alatra Mangazo any amin'ny toerana. Fotoanany koa moa zao. Dia rehefa nanao contrôle izy dia tsy nisy zavatra tratra tany amin'ireo olona reo, tsy nisy karatra koa moa ireo olona reo fa ny zavatra hita tany aminazy dia kapakirana atao anatin'ny entana dia akanjo. Tsisy inona zany. Hitan'ny fokon'olona io zavatra io zany dia n'intervenir amin'ny fokon'olona hoe mpangalatra, tratra le mpangalatra. Le quartier mobile niezaka mba nandamina hoe alao hoentina mandeha makany amin'ny gendarme ity. Fokon'olona tsy nety mazava ho azy satria efa leo dia raikitra ny fikasihan-tanana. Dia na le quartier mobile zany dia isan'ny voadariko atao anatin'ny toko amin'ny andro alina zavatra resantsika io. Dia noentina nakany amin'ny fampitaritarika natao izy hitarina ny quartier mobile niezaka zany nitarika an'izy makany amin'ny gendarme, tonga tany amin'ny gendarme ihany. Ny andro alina dia le stage tsy zavatra hita mihitsy nitao zany. Fa na izany na tsy zany le olona anakoho dia voasitony gendarme, le olona anakoho izay lazaina fa mpangalatra Mangazo rehetra zany. Dia rehefa avy eo nandrokan'le olona zany le gendarme satria le olona dia vindicte justice fitsaram-bahoaka ny azy diadiavina. Dia nandrokan'le olona dia nampiasa fitaovana amin'ny ino moa filaza zany gestion démocratique na fola fampiasana maintien de l'ordre zany. Dia nikisaka le olona fa nanahirana nanakena nandravana azy teo midorany zareo hatramin'ny Guérite. Guérite zany moa zany dia trano fitsanganan'ny garde eo Ambavady sy misy mpivarotra masaka anankiray eo ampitan'ny Vavady. Io zany dia mahita amin'ny alina io. Zay zany zavatra nitranga nanomboka tamin'ny 6 alina marabatonga tany amin'ny maraina totsika amin'ny 2 amin'ny 3 maraina any. Zay zavatra nitranga teo amin'ny devant amin'ny alina teo. Rehefa maraina moa zany ny andro akotorina iny dia lamindamina faritaka ny olona. Fa rehefa maraina ny andro nisy olona malakilaky ty olona anakoho reto. Reto olona anakoho le mpangalatra Mangazo reto zany. Dia ny journée normaly dia mandeha amin'izay ny feo hoe nivonono gendarme le quartier mobile. Dia ahoana ary ny fomba amin'ny gendarme quartier mobile. Le gendarme tsy mahafantatra akory izy le quartier mobile dia tsy fantatra mihitsy ny ahoana ny zavatra nitranga. Ny andro maizina raha teo. Dia zay zany nahavariana tamin'le zavatra. Dia any amin'ny hôpitaly atahorana ho faty. Ara-maty eo dia ho avy ny vahoaka. Zay zany le feo nandeha. Nivoizina presque any amin'izay neraka amin'ny Madagasikara. Indrindra moa zany an-toerana tany Mananjary. Dia i chef district araka ny tatitra azoko zany chef district tafaresaka tamin'le quartier mobile io omaly. Tamin'ny mbola fahavelony zany. Dia niteny zany le quartier mobile hoe tsy gendarme zany namono nikasitanana ana nandratra anah fa le araka ny fanazavako teo. Zay zany le fanazavany quartier mobile araka ny teny chef district. Dia io moa zany efa naposana ny zavatra maty le olona tamin'ny alina iny. Tokony tany amin'ny 6 alina zany tamin'ny firy. Dia nanomboka ny tangorongorona indray ny olona anafika kazerina.